manoloana ny resabe nandeha dia nanontaniana mihitsy ireo olona nanatrika ny fanasana teny Ambohimalaza. Nisy ny narary ary nisy ny tsy narary mihitsy. Nanontaniana ihany koa ny hevitry ny expert malagasy. Karazana sakafo nohaniko tamin'izay zany a dia karazana ohatra ny tarte kely reny, ny hariva, dia donate, dia niaraka tamin'ny masikita. Dia izany alina an'iny vao narary tamin'ny telotelo teo dia nentina nakaty amin'ny hôpitaly. Amin'ny ankapobeny nandeha ara-dalàna ny fitsaboana dia tonga amin'izao fotoana izao satria raha ohatra hoe maha-olombelona dia nazahary efa ohatra nefa tsy nanantena intsony satria nisy fotoana sepotra be dia tonga dia niraisa ilay dokotera hoe alao alefa amin'ny tsy haiko ilay fitsaboan-jareo fa nalefa ilay nasiana an'ilay zavatra iny. Dia avy eo tadidiko koa nafindra taty dia avy eo nafindra taty dia natao an'ity ilay amin'ny tenda ity. Dia ny fitsaboana ara-dalàna tsara, ny dokotera mandray ara-dalàna tsara, mitsabo ara-dalàna tsara, manoro torohevitra isan-karazany araka izay tokony ho atao amin'ny fitsaboana rehetrarehetra. Anjaran'ny marary izany mandray atsakany sy andavany hoe ohatra izao indray ny fitsaboana ataontsika dia manaiky ianao amin'ny fitsaboana rehetrarehetra. Dia tonga ny fahasaranana ohatra izao izay dia tena isaorana be dia be ny mpitsabo rehetrarehetra tato hatramin'ny infirmière kely reny, hatramin'ilay stagiaire kely reny manampy be daholo ary tsara ny fandraisana, mahafinaritra ny fandraisana, fanafody tonga ara-dalàna tsara izay ilainao, tsisy coton, tsisy alcool, tsisy an'izao dia tonga ara-dalàna tsara daholo ny fanafody rehetra. Nidina araka ny teneniny satria misy mbola tsisy feo dia manazava izy nina donate dia nina pizza dia nina brochette fa ny donate ozy izy ny tena fahafa satria karazana anankiroa ilay donate. Dia rehefa karazana anankiroa ilay donate dia ilay iray izany ny hafahafa fa nandritry ny tontolo andro izany tsy naninona mihitsy. Nandritry fotoana nanana an'ilay izy izany hoe après midi manontolo izy tsy naninona fa ny hariva izy somary nararary andoha. Dia ny maraina izany izy nanomboka narary fa nandoha be izy izany dia nentina dokotera izany hoe nanomboka alahady izy izany ny maraina nanomboka efa tsy salama dia vezivezy nandeha tany amin'ny dokotera. Dia teo moa izany tsy nahomby intsony ny fitsaboana sy nanomboka sepotra sy ohatr'izany dia nandeha nakaty amin'ny hôpitaly amin'izay zareo. Rehefa nakaty amin'ny hôpitaly izy dia niraisy ny tato amin'ny hôpitaly tamin'izay zany izy tena efa sepotra efa tena hoe reraka be mihitsy fa nafinaritra kosa aloha fandraisana hoe tena voakarakara tena hoe nahafapo ny fitsaboana sy fikarakarana. Nihinana tamin'ilay mortadelle dia fromage dia ohatra nisy cornichon kely fa ilay cornichon fotsiny nasoriko satria tsy tiako. Dia za koa nihinana brochette ohatra salé rehetra tao zany presque nohaniko daholo fa ny sucré no ny vitsivitsy kely ihany nohaniko. Ohatr'izao ilay izy dia tia nohaniko dia reto nohaniko dia tia fa reto izany tsy nohaniko, tia nohaniko tia tsy nohaniko 1 2 3 4 5 reto tsy nohaniko. Dia ohatr'izao ilay izy dia ireo nohaniko daholo ireo. Dia reto ilay sucré reto dia reto nohaniko 1 2 3 dia ny ambiny tsy nohaniko. Aty nohaniko tia quiche ty dia ireo tsy nohaniko. Izay ilay izy ireo nohaniko. Ankoatran'ilay alcool raha ny amiko manokana aloha tamin'ny taorian'ilay izy ohatry hoe raharary andoha kely dia ohatry hoe sinana gripa fotsiny izany na ilay maraina an'iny ilay lahady maraina an'iny za dia sinana gripa fotsiny fa zareo ny reraka be. Dia ohatr'izany miteny nareo misotro toko nareo normal raha kafoka dia ohatry hoe nakafokafoka teny izany zareo fa za tsy naninona fa salama tsara. Miarahaba tompoko, araka ny voalazany marary teo sy araka ny fijoroana vavolombelona izay hitantsika teo ihany koa dia hitondra fanampanazavana ho antsika ny tenako. Za izay miteny aminareo moa dia Andry Andrianarivelo, professeur agrégé en bactériologie, virologie eny amin'ny faculté de médecine Antananarivo. Rehefa misy trangana fanamposinana ara-tsakafo dia tsy maintsy atao foana alohan'ny antsoina hoe interrogatoire. Ny interrogatoire na ny fanadihadiana ny marary izay atao amin'ny marary na koa ireo tsy marary
fa niaraka nihinana ilay sakafo voalaza fa niavian'ilay fanaposinana. Raha nitranga miseho teny Ambohimalaza iny dia ny donaty no isan'ny sakafo voalaza fa fototry ny trangana fanaposinana ra-tsakafo teny Ambohimalaza iny. Ny siansa dia manazava fa ny fandrahoana maharitra ny sakafo raha anisan'izany ny donaty dia mamono ny toxine botulinika. Fantatsika ihany koa fa ny tahavo amin'ny siramamy dia mampihena ny tahan-drano ao anatin'ny donaty. Voaporofo ny siansa ihany koa io, nefa ny toxine botulinika dia mila io rano io ahafahany mivelona. Izany hoe tsy afaka ny velona ao anatin'io donaty io koa izany ny toxine botulinika manoloana io tsy fahampiana rano io. Ary voalaza ny siansa ihany koa fa ny acidité izay hita ao anatin'ny donaty dia tsy ahafahan'ny toxine botulinika mihitsy mivelatra sy mitombo. Raha izay zavatra haintsika rehetra teo izay dia araka ny fanadihadiana sy ny porofo ara-tsiansy dia ambarako etoana fa tsy botulisme velively iny tranga niseho teny Ambohimalaza iny.